ny fandresen'ny mpino kristianina. Ny fandresen'ny mpino kristianina, fandaharana totosain'ny faramalala razanajatovo hoenoinao eto amin'ny onjam-peon'ny radio vaovao masoa isaky ny amin'ny ora toy izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manankely avy any Nazareta, ilay Andriamanitra fitiavana ry havana no iarabako anao ary androsoako ao anatin'ny tokantranonao amin'izao alatsinainy alina izao. Miarabanao nahatratra indray ity alatsinainy faharoan'ny volana janoary ity, ary dia efa apetratsika amin'ny tompo mandrakariva moa ity taona vaovao ity ka dia hoy aho hoe aza manahy, aza mitebiteby, aza matavatra, aza kivy, fa apetrao aminy ny fanahinao rehetra fa izy no miay anao. Arak'izay voarakitra ao amin'ny Petera voalohany toko 5 ny 7 dia manike azy amin'ny alehanao rehetra fizy andamina ny lalanao, ary aza manao anao hoendry fa matahoran'i Jehova ka mifadia ny ratsy. Arak'izay voasoratra ao amin'ny ohabolana toko 7 ny 9:7. Izany teny izany ry havana no nentiko ny ara-bananao ary androsoantsika ao anatin'ny taridalina vaovao izay iarahantsika manovo eto indray avy amin'ny tompo ampitondrain'ny mpanompony amin'izao alina izao. Fa mialoha izany dia andeha aloha isika iara-iombana amin'ny vavaka. Ivavaka isika tompoko. Teranao izay Andriamanitra, mankalaza anao manome voninahitra anao, misaotra anao ary mitsaoka anao fa Andriamanitra be voninahitra ianao. Tsy misy tahaka anao, Andriamanitra tsara sady mpanao ny tsara ianao. Andriamanitra be fitiavana aminay ianao ary miala nenina aminay mandrakariva, andeha hizotra araky ny sitraponao mandrakariva ihany koa. Misaotra anao fa lehibe ny famindraponao aminay, aseho anao ny fitiavanao aminay izay nampaharetanao izany famindraponao aminay izany. Koa rakofy izany famindraponao izany izay tompo, mamelany elokay arak'izay tsy fahatanterahanay tamin'ny tean'io ity, arak'izay vitanay tsy araky ny sitraponao, ary dia ny famindraponao ane andrakotra izao fandarana izao, andrakotra ny tokantrano tsirairay avy ihany koa izay mandray izao fandarana izao, mba hiasany ny fanahinao masina, hitahirizanay izay tianao ambara ao anatin'ny taridalana, ahaizanay mana-tsafidy tsara dia mbola miandony taona mba handeha araky ny sitraponao, fa any ny misy ny fandresena ho anay mpino kristianina. Dia mitenena ary tompo fa miainy ny mpanomponao. Amen. Eny ary ry havana, tamin'ny heriny isika dia nasain'Andriamanitra misafidy. Hoy izy arak'izay voasoratra tao amin'ny Deuteronomia 3:7 hoe ataoko eo anoloanao ny fiainana sy ny fahafatesana ary ny fitahiana sy ny fanozonana, koa mifidiana ny fiainana mba ho velona ianao sy ny taranakao. Dia mino ary havana fa nanam-potoana ny safidianana tsara ianao, fa anio dia ato anatin'ny taridalantsika ny tsy angatahan'andro intsony fa ny anapahanao hevitra amin'ity andro anio ity. Izao no voasoratra arak'izay voarakitra amin'ny Josoa toko 4:20 ny 4:12 sy 15 hoe koa ankehitriny matahoran'i Jehova ka manompo azy amin'ny fahitsiana sy ny fahamarinana, ary ario ny Andriamanitra izay nitompoiny ny razanareo tany andafin'ny ony sy tany Egypta ka manompo an'i Jehova. Nefa raha tsy hisitrakareo ny hanompo an'i Jehova dia fidionareo anio ary izay ho tompoinareo na ny Andriamanitra izay nitompoiny ny razanareo na tany andafin'ny ony, na ny Andriamanitra ny Amorita izay ponina teto amin'ny tany honenanareo, fa raha izao sy ny ankona kosa dia hanompo an'i Jehova izahay. Hoy i Josoa. Josoa no niteny an'izany teny izany ry havana. Raha nahazo herinandro be izao ianao, nasaina ny safidy, dia fanapahan-kevitra ny tadiavin'Andriamanitra amin'ity andro anio ity. Iza no ho tompoinao? Ilay Andriamanitra izay manome fiainana ve? Sa izao tontolo izao izay ahitana fahafatesana? Ahoana moa ilay hoe fiainany? Araka ny tenin'i Jesosy Kristy izay voarakitra any amin'ny Jaona toko 4:12 ny 9:9 hoe izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ao amin'i Jesosy nge izany fiainana izany. Rehefa tsy ao amin'i Jesosy ianao,
tsy ahita fiainana ianao fa dia ranomasolava no eo amin'ny fiainanao, miaraka amin'ny fahakiviana maro isan-karazany izany. Efa manana izay efa nomanino anao ange Andriamanitra, fa miandry izay fanapahan-kevitra ao fotsiny, fa ny fisalasalana, ny tebiteby, izany dia anisany tsy hanananao fanapahan-kevitra. Tsy fantatro amin'izao fotoana izao hoe marary ve ianao, sa tsy fantatro mifoka sidiara teo afaka, mihina-paraka teo afaka, misotro toaka teo afaka. Ianao mihitsy aloha no manan-tsafidy voalohany, hanompo an'Andriamanitra ve ianao. Fa raha vao tapa-kevitra indray mandeha fotsiny ianao, tena tapa-kevitra ary mirona ho amin'izany fanapahan-kevitra ao izany, raha hanompo an'Andriamanitra ianao, raha hampanjaka an' Jesosy Kristy ao amin'ny fiainanao ianao, dia anio no tonga ao aminao ny famonjena sy ny fandresena. Tsaroantsika tsara ny tantaran'i Zakaiosy ry havana, fa ny fotoana izay nidiran'i Jesosy Kristy tao an-tranony, rehefa nitenenin'i Jesosy izy hoe midina ianao Zakaiosy eny ambony hazo fa tsy maintsy miha-trano ao an-tranonao anio. Dia noho ny tonga tao izy nanana fanapahan-kevitra entitra i Zakaiosy. Jesosy, onerako avy efatreny ny fanambakana rehetra izay nataoko tamin'ny olona hoy izy. Teo no eo izy ary fanapahan-kevitra ho atao tokoa dia hoy Jesosy hoe anio no tonga eto amin'ny tetrany ity ny famonjena. Dia tonga tao aminy ny famonjena ry havana, ary miandry fanapahan-kevitra Andriamanitra amintsika tsirairay avy. Fa raha mbola misalasala tsy ao anatin'ny finoana ianao, mbola miaotra ianao, mbola be fanahina ianao hoe dia anahoana tokoa re dia mampahafantatra anao ny tenin'Andriamanitra hoe safidianao anio ary izay ho topoinao. Fa raha manana fanapahan-kevitra ianao, anio Andriamanitra, tsy miandry ela Andriamanitra, fa anio izy dia hampandresy anao amin'izao alina izao. Raha manana fanapahan-kevitra entitra ianao, dia ho tonga aminao ny fandresena eo amin'ny ady rehetra izay menjady eo aminao. Andriamanitra te hanapirofo ny teniny aminao ry havana io Andriamanitra io fa miandry ny fanapahan-kevitra ao. Tsy fantatrao ange izay ho ampitsinao fa anio ianao raha mihaino ny feony dia aza manamafy ny fonao re, fa tapao ny hevitrao. Ny fandresenao anao nge efa vonony, satria efa vita an' Jesosy Kristy ny fandresena. Fa maninona ny olona sasany no tsy mba mahita an'izany fandresena izany, tsy mahazo an'izany fandresena izany, satria tsy manao safidy tsara. Ary mbola betsaka ny manao safidy handeha any amin'ny fahafatesana, tsy hiala amin'ny fahazaran-dratsy, tsy hiala na dia efa hita ara fa mamatotra io mahazo anao io. Tafiaraka tamina mpanompon'Andriamanitra anankiray ary havana indray taona, asa izay na 3 taona na 4 taona lasa izay, lehibe ny fitondram-piangonana izy io. Dia miresaka aminy eo dia arapany ihany ny parakiny. Gaga, Andriamanitra, lehibe ny fitondram-piangonana, fitaratra ho an'ny fiangonana ary manana fanahy izay fantany tsara, fa hiparitaka any amin'ny olona hoentina ny fanahy izay ao anatin'ny mpitantany. Angaho ianao tompoko mihinana paraky, eno izy, inona mahagaga anao amin'izany? Dia ahoana ho any tenin'Andriamanitra izay milaza fa izay manimba ny tempolin'Andriamanitra dia hosombana koa, satria tena manimba ny tempolin'Andriamanitra ny paraky ny sigara, ny toka, ny fijangajangana, izany rehetra izany rehefa mety ho fahotany dia manimba ny tempolin'Andriamanitra. Tsy ianao ozy no natao hiteny amin'ity. Za mbola zazakely 2 taona dia efa nandrapaka parako izy. Zany simba raha miala amin'ity ozy izy. Tanao, tsy manana fanapahan-kevitra ny hiala, na dia mahafantatra zao aza fa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra izany fihinanana paraka izany. Angaha ny an-danitra ho amantsy azy misy toerana ho an'ny olona mihina paraky. Antony eo pasteur, tsisy ho an'ny mpifoka sidiary, tsisy ho an'ny mpisotro toky, ary rehefa tsy hoany dia ho aiza moa izany ny andehanana? Tsy ianao ny natao ananatra hoy izy, fa efa fiainako izao fa izay antondrianao resahana.
betsaka ry havana amin'izao fotoana izao, na tsy pasteur azy fa mpanompon'Andriamanitra kristianina milaza fa efa nandray an' Jesosy Kristy ho tompo sy ho mpamonjy ny fiainany, fa tsy mety miala ao anatin'ny fahotana. Betsaka ny amin'izao fotoana izao ny mangalatra, betsaka ny amin'izao fotoana izao ny mandainga, betsaka ny amin'izao fotoana izao ny mitsangatsangy, betsaka ny amin'izao fotoana izao na dia kristianina efa nilaza fa manana an' Jesosy, miaina an' Jesosy, mbola mandeha ny mpimasy, maka-panandro, rehefa inzay tonga ny fanamboarana trano na fanamboarana fasana na hanao mariazy na misy raharaha izay ho atao dia tsy mahatoky an'Andriamanitra fa lasa mandeha amin'ireny mpanandro ireny. Malahelo ry havan'Andriamanitra, ary izao no lazain'Andriamanitra ho an'ny olona izay manao izany hoe fahavetavetana eo mason'i Jehovah izay rehetra manao izany zavatra izany, ary izany fahavetavetana izany no androahan'i Jehovah Andriamanitra ao azy eo anoloanao. Aoka ho tanteraka amin'i Jehovah Andriamanitra ao ianao, araka izay voasoratra ao amin'ny Deutéronome 7:20, ny 2:12 sy ny 13. Ny tediavin'Andriamanitra amintsika dia ny ho tanteraka eo anatrehany re. Aza mety ho rebirebe ny devoly re, hoe aiza nisy olona ho tanteraka eo anatrehan'Andriamanitra izany, fa mahatonga Andriamanitra miteny an'izany, olona ny nitenenany an'izany, olombelona no nitenenany an'izany fa tsy anjely akory, ary averin'Andriamanitra mandrakariva izany, izaky ny misy vanim-potoana eo amin'ny kristianina ka miova. Tany amin'ny testamenta taloha izao no nandrenesantsika an'izany teo fa ao amin'ny Matthieu ihany koa dia hoy ny voalaza ao Matthieu 5:17 hoe koa amin'izany aoka ho tanteraka ianareo toy ny fahatanterahan'ny rainareo izay any an-danitra, ary mbola manamafy an'izany ihany koa ny Korintiana 2:17 ny 1:12 vakeko aminao amin'ny anaran'i Jesosy hoe farany rahalahy mifalia, aoka ho tanteraka ianareo mandraisa ny fampiononana, miraisa saina, mihavana, ary Andriamanitra ny fitiavana sy ny fiadanana ho aminareo. Dia hoy ianao hoe andeha hiezaka izany mba ho tanteraka. Tsy misy ezaka azonao atao, fa rehefa hampanjakanao ao anatin'ny tenanao, ao anatin'ny fonao, ao amin'ny fiainanao Jesosy Kristy, tena tompoinao araka ny nanekenao azy hoe ho tomponao sy ho mpamonjinao izy. Tena mitady famonjenany aminy ianao, fa tsy manana famonjenany amin'izao tontolo izao, dia ho tonga aminao any ny fahatahorana an'Andriamanitra, ary ny fahatahorana an'Andriamanitra, ny fahatanterahana anankiray hitan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Dia ahoana hoy ianao ny fahotana? Fanontaniana mety hipetraka izany, ka efa hitanao ve fa ratsy ny mangalatra dia mbola hangalatra ianao, ratsy ny mandainga dia mbola handainga ianao, ratsy ny mitsangatsanga dia mbola hitsangatsanga ianao, ratsy ny fananan'Andriamanikafo dia mbola anan'Andriamanikafo ianao. Ny ahafantaranao izany bebe kokoa dia ny firaisanao amin'Andriamanitra. Hitanao, aza tapenana re ny vavan'Andriamanitra iresaka aminao aza tapenana ny sofinao andre ny tenin'Andriamanitra fa araka ny vavaka izay nataon'i Jesosy Kristy hoe raha eo manamasina azy amin'ny fahamarinana, fa ny teninao ny fahamarinana izay voasoratra any amin'ny Jaona 7:12 ny 2:17 dia hanamasina anao ny fanahy masin'Andriamanitra. Ary rehefa mitoetra ao anatin'ny fahamasinana ianao dia lasa mankahala ny otany, mankahala izay rehetra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Fantatro mihitsy fa ho anao izay mandefa SMS aty amiko hoe inona no ataoko, fa misy olona anankiray izay tsy nifampiteny tamiko dia efa nifona satria natsapany fahadisoako, kanefa izy amin'izao dia mbola miavinavina ihany. Rehefa voaregle tsara ny ianao sy Andriamanitra dia ampy izay. Rehefa tsy handray anao izy fa mbola miavinavina aminao, mbola manana toetra izay mihatsara velatsy aminao, azy sy Andriamanitra izany fa ny ianao sy Andriamanitra re ataovy tsara izay ifandraisanareo, amasino isan'andro ny tenanao mba hanananao safidy tsara hiaraka amin'i Jesosy mandritra ny tontolon'andro.
manana safidy anompo an'Andriamanitra isan'andro isak'izay miposaka ny masoandro. Ny fandraisana ao baiboly anie efa nambarako teto moa zany fa averiko indray fa zay no sitrapon'ny tompo zany. Vao mandray baiboly ny tananao, misokatra ny masonao, mahita ny tenin'Andriamanitra, mamaky ny vavanao, miaino ny sofinao, izany hoe ny baiboly izay raisinao dia nahakasika ny retsika 5 izay hita eo amin'ny vatan'olombelona ary manamasina anao isan'andro zany. Ny olona tsy ampy famakiana tenin'Andriamanitra ry havana dia tsy maintsy reraka. Zany no mampatonga an'ireny kivikivy sy mitomany lava reny ange eo anatrehan'ny olana izay misy azy, tsy manana fifaliana mihitsy eo amin'ny fiainana. Fa ny tenin'Andriamanitra ange efa voalaza any amin'ny Jeremia 5:12 ny 9:9 hoe hitako ny teninao ka nohaniko ary ny teninao ny fifaliako sy firaviravon'ny foko. Ary ny Salamo 7:150 dia milaza fa ny teninao ny mamelona. Hitanao, tsisy fahafatesana ry havana ao amin'Andriamanitra. Fa rehefa velanao miteny aminao Andriamanitra, rehefa mamaky tenin'Andriamanitra ianao, dia tsy maintsy velona ianao. Mamelona anao izany satria Andriamanitra velona eo miresaka aminao eo. Ary porofon'Andriamanitra zany amin'ny teniny arak'izay voasoratra amin'ny Jaona 1:12 ny 5:20 tapany farany hoe izay mino ahy na dia maty aza dia ho velona indray. Inona ny mety hoe efa fahafatesana misy eo amin'ny fiainanao amin'izao fotoana izao? Ka izany inge no itenenan'Andriamanitra amintsika hoe fidionareo anio ary izay ho topoinareo fa raha isafidy an'Andriamanitra ianao, isafidy an' Jesosy Kristy ianao, ka ino an'Andriamanitra fa Andriamanitra fahavelomana izy, dia ho velona avokoa ny momba ny fiainanao, velona ny ara-bolanao, velona ny fahasalamanao, fa miandra ny fanapahan-kevitrao, velona ny ara-panahinao, velona ny tokantranonao, veloma hatreo ny fahafatesana nentin'ny devoly ao anaty tokantrano izay mahatonga ady, mahatonga korotana, mahatonga teny maharary ataon'ny andaniny na ny ankilany na ny ankizy ihany koa arany. Dia hitanao fa miankina amin'ny safidy anao zany, ka tsy mangatakandro Andriamanitra satria te hampahita ny fandresenao anao izy. Fa ny fandresenao anao anio efa vita an' Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana zany 2000 taona mahery, efa vita izany. Fa miandra ny fanapahan-kevitrao, te hampandresy anao eo anoloan'izay rehetra mahazo anao Jesosy, eo anoloan'ny fahavalonao Jesosy, ary izany no asainy hisafidiananao tsara aloha na hanompo azy ianao na tsy hanompo azy. Be dia be ny miteny hoe za manompo an'Andriamanitra eo mivava ihany, fa ny atao dia tsisy fanompona an'Andriamanitra, tsisy fahatahorana an'Andriamanitra. Hantia lasa fiainam-paharesena ny fiainan'ny mpino kristianina, satria ny tenenin'ny vava hafa, ny ataon'ny tanana hafa ihany koa. Inona ny mahatonga an'izany? Tsy mety miova amin'ny fanafozana ny saina. Nefa ne dia fantatry ny mpino kristianina tsara ny tenin'Andriamanitra arak'izay voarakitra amin'ny Romanina 12:2 hoe miova amin'ny fanafozana ny saina, hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra izay tsara sady ankasitrahana no marina. Tian'Andriamanitra ry havana ianao hamakivaky fandresena mandra-pahatapitra indray ity taona ity. Dia ataovy tsara ny safidinao, fa raha hanana safidy hiaraka amin'ny Jesosy Kristy ianao, dia miara-dalana aminy ianao, ary izy no avelanao eloha lalana, fa tsy ianao no misososo eny alohany. Tsy hanana fanapahan-kevitra ianao raha tsy efa avy midinika aminy. Fa ny lalantsika mpino kristianina dia misy fandrika mandrakariva ao aloha ao izay velarin'ny Satana. Izany no efa nitarihana lalana antsika teto hoe aza sahisahy foana manombo zavatra raha vao miposaka ny andro, fa aleo aloha mivavaka, aleo Jesosy no atao mialoha lalana. Fa io zava-manahirana izay andeha ho vakivakiana tontolon'andro io misy hidy vy ao, misy lalana mikitaotaona ao, misy varavarana varahana ao izay tsy vita ny herinao
na inona lazainao fa mety ho tanjakao tsy efanao ny amahany zany fatorana rehetra efa velarin'ny satana amatorany anao ao aloha ao andravonanao ny mikitotoana rehetra ho vizany eo any ianao ho reraka ao ianao fa Andriamanitra no efa niteny fa androso eo anoloanao ary andravina ny mikitotoana sy anoritory ny varavarana varahina ary anapatapaka ny hidy vy zany ny tenin'Andriamanitra raha toa ka manaiky ianao ny safidy anio hanompo an'Andriamanitra ary amela azy hibaiko ny fiainanao hitarika anao hitantana anao anome azy laka eo anoloanao fa dia ho mpandresy ny anaranao araka ity tononkira manaraka ity andenge notsika Satria izy mihitsy no nampanantena fa tolony someny anao ny fandresena fandresenao iantsona anao mpanaradia sy mpiara-dalana aminy Jesoa tompotia satria dia izy mihitsy no nampanantena fa tolony someny anao ny fandresena Sino anara naisaluranau Jipino majamanitra riulumbauvau Si andevono tinsu fa uluna madio Tena parisianau kami farianiu Fate so tena tia Mula mapanatena Anao atrany mba azo fandresena fa tena milanao mizoro tsy mirona miory pakatsa raha manana finona fandresianao raha tomaharitra mizotrame fiainananetra fa ny tompo Mapanatena fandresena Sai manaradi Azika mizuru tsimive Fandresiana La tumaharicha Mizochamini Fiainandane chachururu Vani tuputi Mapanatena fandresena
fantatsika loatra ry havana ny nikalo an'izany hira izany fa ny antoko-pihira koraita avy eo amin'ny FJKM manaritra finoana nitondra ny lohateny hoe mpandresy. Voalazan'zareo teo fa ny tompo ozy dia mampanantena fandresena ary rehefa Andriamanitra ny mampanantena tsy tahaka ny olombelona hoe mampanantena pokaty na mampanantena zavatra tsy misy fa ny fandresena efa vita, efa misy no ampanantena iny ho an'izay misafidy amin'ity andro anio ity fa hanompo an'Andriamanitra ary izay manaradia azy ka mijoro tsara tsy mierikerika na ho amin'ny akaviana ho amin'ny akavanana dia omeny azy ny fandresena ary fandresena maharitra ry havana, fandresena tsy miala intsony eo amin'ny fiainanao fa amin'izay alehanao amakivakianao an'ity taona ity dia ho fandresena mandrakariva ny fiainanao. Fa maninona moa no misy fotoana hoe ohatray ohatrany nandresy tamin'ry kanefa ohatrany naninona indray tsy nandresy tamin'ity dia amin'ireny mila mandiny tena tsara dia nio tsara ny tenanao sao dia ianao niongotra na niala tao anatin'ny valan'ny fandresena ianao sao dia misy zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra nataonao sao dia nalaindaina tamin'ny firaisana tamin'Andriamanitra fa mampanantena Andriamanitra araka ny tononkira teo hoe ny miara-dalana aminy dia izy mihitsy no manolotra ny fandresena ho anao. Mpandresy ny antsonanao izay mpanaradia sy mpiara-dalana amin'i Jesosy Kristy raha toa ka maharitra amin'ny fanarahana ny tompo, amin'ny fiazonana ny safidy ho an'Andriamanitra. Hatreo indray ry havana ny fandaharantsika amin'ity anio ity fa mijoroa tsara, miorena tsara, aza mirona ho amin'ny akaviana ho amin'ny akavanana. Aoka iropaka tsara ao amin'i Jesosy Kristy isika. Manana finoana fa ny fandresena nge omena ny mino ary mahaiza manao safidy tsara, tsy miandry rapitso fa anio amin'izao fotoana izay andrenesanao ny fandaharana izao. Tsy kisendrasendra aminao ange izao na araky ny fiteninao hoe mba namadibadika radio dia nitotona tato. Andriamanitra efa te hitaridalana anao mandrakariva hanananao ny safidy tsara ho eo amin'Andriamanitra. Ho azy irery ny voninahitra ivavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitra fa Andriamanitra tsara sady mpanao ny tsara ianao. Andriamanitra efa nanomanao anay ny fandresena amin'ny ady rehetra izay atrehanay ianao fa miandry ny fanapahan-kevitry ny tsirairay avy ianao na amin'ny hanompo anao na tsy hanompo anao. Misaotra fa izany rehetra izany dia noho ny fitiavanao. Mandrakariva dia miverina eo antsofinay mandrakariva ny teninao ary betsaka ny teninao izay efa norenesinay nefa mbola niverina indray tamin'ity andro anio ity dia noho ny fitiavanao ary noho ny fampahatsahivanao fa mila misafidy anao izay raha te ho velona, raha te hanana fiainana, raha izotra ho amin'ny fandresena mandritra ity taona ity dia ny fanahinao anampy anay be dehibe andresy lahatra ny foniny tsirairay izay nandray izao fandaharana izao mba hanana fanapahan-kevitra entitra tsy ho voarombaky ny devoly fa ho arovanao Andriamanitra ny fanapahan-kevitry ny tsirairay ho ao aminao. Misaotra tompo fa tianay ianao, be fitiavana ianao ary tsisy manam-pitiavana tahaka anao, sambatra izay misafidy anao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy nanaovanay izany vavaka izany ny voninahitra dia ho anao Andriamanitra irery ihany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Meko anao ry havana ny larana finday raha toa ka misy izay tianao ifandraisana.
teny 034 11 293 24. Mahireza tsara, mahaiza misafidy tsara ho aminao aniny fiadanan'ny tompo. Velome! Noenoinao teo ny fandaharana ny fandraisen'ny mpino kristianina. Ny fandraisen'ny mpino kristianina natolotry Faramalala Razanajatovo teto amin'ny onjam-peon'ny radio Vaovao Masoa.